Azamiaya, ne doutez jamais. If you have an idea which you think is right, go and bring it to a finish. Be the change. I am optimistic because of will. Misy tenin'ny Antonio Gramsci, philosophe izy io, manao hoe, ataoko amin'ny teny anglisy fa teny anglisy ny namakiko azy. I am pessimistic because of intelligence, but I am optimistic because of will. Zany hoe, tsika rehefa mandray fahalalana ohatr' zao, dia lasa pessimiste, lasa tsy sa mandray andraikitra. Satria hitatsika daholo ny mety ho sakana, satria mahay tsika. Raha ataoko an'izao io dia lasa zao, raha ataoko an'izao dia ity ny problème. Raha le fahalalana fotsiny zany no entintsika tsy ampy. Mila n'ilay volonté tsika, ny vitrika, manana vision, dia aza ena ny vitrika, aza mety sakana ny fahalalànareo ianareo. Rehefa ndray andraikitra, be dia be ny mpahay toe-karena efa any an-kiany zany miasa any. Fa maninona Madagasikara mbola ohatr'izao foana. Misy zavatra tsy ampy ao, mety tsy fahalalàna ihany le tsy ampy, mety toetra, mety fitondran-tena. Dia nareo reto zany no antenaina anafaingana. Madagasikara io mahantra fa mandroso, fa mba anafaingana kosa an'ilay fampandrosoana zany dia nareo reto no antenaina zany hitondra an'izay zavatra zay. Misy zavatra mila hovainao, dia ny fanovana voalohany dia ianareo. Dia teny anglisy indray no indramiko, misy boky zay ihany hoe be the change. Ianareo le fiovana voalohany, zay vao lead the change. Inona le tiako ambara? Ento eny amin'ny fiarahamonina tompoko, ento eny amin'ny toeram-piasana tsirairay avy le fomba fijery na mpahay toe-karena. Fa zany ny hitako tsy ampy eto Madagasikara. Jery olana no gasy dia lafiny juridika ihany no hitany. Ho any miady amin'ny kolokolo zao dia matetika infraction fetretana an'izany kolokolo zany, fa tsy économie. Nareo ento zay change zay, fiovana zay. Jereo amin'ny lafiny ara-ekonomika daholo, ara-toe-karena daholo ny olana hoaingana be ny fampandrosoana Madagasikara. Aoka tsy famingapingana, fa aoka hitovy fomba fijerytsika fa Madagasikara no ho harenintsika sy ho atosikintsika. Dia nareo no manomboka anazy. Dia aoka anana impact ianareo zany raha vao midina any amin'ny toerana andehananareo rehetrarehetra any. Le impact zay le anova ny fomba fijerin'ny olona. Manamafy an'ilay le volonté sisa no andrasana aminareo fa fahalalana efa anananareo. Dia Azamiaya, ne doutez jamais. If you have an idea which you think is right, go and bring it to a finish. Ny hevitra iverinareo fa tsara, aza isalasalana, tonga dia tanterao hatramin'ny farany. Mila raiky tapisaka ao an-tsaintsika fa Andry Rajoelina mpivarotra tanindrazana, Andry Rajoelina tsy gasy, Andry Rajoelina tena hoe mpanabotsy an'ity firenentsika ity. Niovagna raha zao raha ny olona tena nantenaina mba hitondra zavatra tsara ty tao amin'ny firenena, zay ny nataony. Arengany tsisy akatahaka ntsony zany Andry Rajoelina zany amin'ny mpitatana mitondra Madagasikara, fa raha zany dia ampalahelo ny firenentsika raha mbola isy anao tahaka ny nataony ihany koa rehefa mahazo fanjakana. Eto dia hoentiko foana ty fomba fijeriko ty, ny aho fa fahapoako zalahy dia valo polisan-jato tsy eo fitondrana zony Andry Rajoelina. Profon'izany reto zavatra ho resahako rehefa tena Andry Rajoelina nanimba nyty firenena ty, tena nanimba n'le firenena izy no zany ny fialany teto Madagasikara dia amiko fa fahapo valo polisan-jato. Raha ny marina Andry Rajoelina tokony enjentsika dia sazina mendrika ny alefany antsefa mihitsy aza, satria ny olona mangalatra koa ary migadry ny an-tany mora. Rajoelina mangala bolam-panjakana amina miliara maro, migalabona sy miaina any a Dubai. Ary io Dubai io nalohan'ny volam-panjakana malagasy io fandehanany nody any io, na izy nandeha any farany mbola nalohantsika ny 1 miliara da Andry Rajoelina. Porofoko aminareo zay rehefa eto tenenana amintsika hoe ny tanindrazana imbonana andao iarahana mijery. Za d'accord mihitsy
mahita zavatra ohatra hoe tsy anrègle tsika mahita zavatra tsy mety tsika na mahita zavatra mety mahasorena tsika fa za zany mbola manentana atsika hoe mbola marefitsika androany zaka raha mijery ny zavatra misy ataony ny mpitondra am'izao fotoana zao tsy hoe zato isan-jato de ekeny saiko daholy fa ny ah kosa apetrako hoe le fahafahapoko valopolo isan-jato amin'ny tsy maheo-ny andro rajoelona arahako asa noho izany a fantako fa marefy le fanjakana raisinareo saretsaina ane raza sy de la raza rapiera zany no hitsikerany ty fitondram-panjakana vaovao tariany colonel Mikael Randrenirina ty tsikerana ihany aloha zany za satria za ao anatiny deux mamparefy fanjakana vetivety ary bitaka any rajoelona sy ny firongony le mihevitrevitra ireo raha ohatra ka hoe za androany nefa tsy hafehitena sahady fa tonga dia hitondra fanakianana mavaivay an'izao fitondran'izao tsy midika ho zay hoe za d'accord zato isan-jato non fa fatako hoe mbola marefy le fanjakana de tsy androany aloha zany ny ampiseho fahaizana hoe tsikeraiko amin'ny kely indrindra afaka mitsikera ny fanjakana eo amin'ny kely indrindra amin'ny fanaovako azy ambony du forme mihitsy raha ohatra ka anao zay fa zao za ato anatiny matsapa tena zany hoe anatiny satria za nanala ny andro rajoelona dikan'izay a nametraka n'ilay fitondrana tariany colonel Mikael sy reo haut conseiller efatra amin'ny rahalahy raha za zany nitsikeran'ireo avy hatrany de ohatrany hoe manala ny tenako tsy ato anatiny zany baibainareo zala fa be tsy misaraka anazy robira ty dilton zay faharefona zay nefa za ihany matsapa anazy hoe mbola marefo ange io e efa bolana zay ny lasa fatako hoe marefo le fanjakana raha za zany manampitrosaka an'izay a dikany manome tanjaka ny andro rajoelona zay teneniko hoe mpangalatra mpanimba firenena mpanabotry firenena iveriko fa tsy fotoana an'izany zao tsy fotoana an'izao ary ny aditiko de zao miara-manitsy am'le mpitondra hoe PRRM ty tokony mba ataotsika oatra zao nareo haut conseiller reto rangamba ifampidinianareo rehefa miresaka nareo dimy mirahalahy tany Tomasina zao de naka fotoana mihitsy nyresaka tamin'ny général Rabert Manana Lucien haut conseiller ao anivon'ny fanaovozana ny République Madagasikara resaka satria raha tsy miresaka ianao tsy hainao hoe inona ny fanazavana an'ity sirisiri de inona mba avy any aminao koa mitondra ianao hoe ty mba tokony ohatran'izao ty mba ohatran'izao vo androany maraina zao miresaka amin'ny ministre ny ady tany sy ny fitsinjaram-pahefana miresaka ny kana Ambatondrazaka zay miresaka cas général miresaka ny nomination na gouvernement de miteny aminazy tia réflexion ty ho atsika tsy hoe diso itenenin'olio fa marina io fa zao anjaratsika no mifampiteny ao anatin'izay na mifananatra mifanome sosikevitra ao anatin'izay ahoana ny irécupérentsika ny reto raha ohatra ka ndraitsika hoe rerakely majinijinika na afahatsika tsy manohy an'izay ho an'ny fandraisana fanapa-kevitra manaraka fanoro zay le hoe anjara briky hoentinao ao anatin'le fanjakana satria ianao nametraka n'le rafi-pitantanana nge ianao nametraka n'le fanjakana nge de ianao zany a manoro